Malahelo zahay ao amin'ny faritra Vatovavy. Malahelo zahay satria raha nandalo tagny Mananjary ny filohan'ny Repoblika tamin'ny 1 Oktobra dia nilaza izy tamin'izay teo imaso ny vahoaka rehetrarehetra hoe ho avoakanay ny décret amin'ny alarobia ho avy zao ka agny amin'ny solombavam-bahoaka ny baolina mahakasika ny région. Zany hoe raha ny alarobia ny resahan'ny filoham-pirenena tamin'izay dia tokony nivoaka io décret io tamin'ny conseil des ministres tamin'ny alarobia 14 Oktobra. Mandrak'androany nefa sy mbola nivoaka le décret raha izay. Faharoa, lazaina fa aty amin'ny antenimieram-pirenena ny baolina raha ny kabary farany nataon'ny filohan'ny repoblika mikasika ny faritra Vatovavy dia niandry zahay efa tonga eto am-pelantanan'ny solombavam-bahoaka ny ordre du jour amin'ny tapany faharoa satria efa miditra tapany faharoa amin'ny février zahay zao dia tena tsy misy resaka mahakasika ny faritra Vatovavy ny aty amin'ny lahadiniky ny antenimieram-pirenena. Eto zahay dia sy sasatra mampasy ahy ataoko fa tenina ray aman-dreny tompony andraikitra voalohany eto amin'ny firenena noho ny kabary tao Mananjary hoe avoaka décret amin'ny alarobia 14 Oktobra nefa mandrak'androany mbola sy misy an'izany tonga ety. Teo tamin'izany fotoana zany ny SGP, teo ny ministre ny avy tany ny mba angatanay dia ny hitondrana fagnazavana marim-pototra, hitondrana fagnazavana marina mahakasika an'ity faritra fahatelo amby roapolo zay efa fantatra moa fa ho an'ny Vatovavy ity, fa izahay atao amin'ny antenimieram-pirenena dia miandry an'izany décret zany ary vonona ny hiady hevitra malalaka mahakasika ny faritra fahatelo amby roapolo fa saingy sy tonga aty aminay ny décret avy any amin'ny filan-kevitrin'ny ministre. Izahay aloha dia niady tamin'ny fitrandrana nataon'ny teratany vahiny tao amin'ny distrikany Mananjary ary lava ny lalana nomban'ny vahoaka ny Voilava indrindraindrindra tao agnatin'ny taona maro efa ho enina taona ny tolomana. Fa kosa raha nandalo tao Mananjary ny filohan'ny repoblika tamin'ny volana Oktobra dia nagnome baiko ihany koa hoe baiko ny omeko akatona daholo ny fitrandrana rehetra mampitarena ny vahoaka aty amin'ny distrikany Mananjary. Eto dia misaotra ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ministry ny Renan-Kibontany fa tanteraka ny baiko ankehitriny, tanteraka ny baiko ny filoham-pirenena, tafita ny polina ny tolomanay vahoaka tagny amin'ny distrikany Mananjary dia ny fandrobana ny harem-pirenena nataon'ireo sy matao tody teratany vahiny reo ankehitriny dia ambarako eto oren-tany oren-danitra efa mikatona avokoa ireo fitrandrana rehetra sy ara-dalàna tao agnatin'ny distrikany Mananjary. Ny tena mikatona ofisialy hatreto ka nahazahoako tatitra dia anankitelo amin'ny orinasa MLSG efa mikatona avokoa izy ireo. Asika fanamariana fotsiny angamba hoe hatramin'izay dia rehefa miesika ny vahoaka dia akatona dia rehefa mangingina dia sokafana. Eto kosa dia mino sy manantena fa zao fanjakana zao matona agnakatona an'io dia nahatsapa ny fahampotehana ara-tontolo iainana nateraka ilay fitrandrana satria nisy ange ny mission interministérielle natao tagny zay vao niditra ny fanapahan-kevitra ohatran'izao ny fitondram-panjakana koa mino aho fa sy sokatra intsony io fitrandrana sy magnara-dalàna zay nampikaikaiky ny vahoaka io ary raha mbola misokatra moa dia mbola hisangana indray zahay